Ia zavatra ray minitra fotsiny saika ho teneniko hoe am'le filaminam-bahoaka ankehitriny izaho tompoko de tsy spécialiste amin'ny filaminam-bahoaka ary tsy anona fa mahita fotsiny aho hoe tsika de manana maramila be da be. Manerana an'i Madagasikara misy régiment maromaro ao Antananarivo, maro ny maramila, sao de mba tokony avoaka ao anaty camp ao ny maramila tompoko a hanampy an'ny gendarme sy ny pôlisy mba hanao ronde aloha, zany hoe le ronde tiako tenenina de manao présence fotsiny a eny am'tsena manao ino dizy teo patrouille zany, ka ry zareo tsy manao intervention fa ny gendarme sy ny pôlisy no manao intervention rehefa misy a ny tsy fanarahan-dalàna. De mampianatra ny olona ihany koa, ohatra fotsiny zao vao aingana le nisy an'le mifanosika amin'ny andro-bus, de le nisy an'le fahafatesana sy ohatr'zany, tsara ihany raha misy maramila mandalo eny amin'ny hariva mba mijery hoe ohatry ny ahoana, milahatra ve ny olona, ampianarina ny olona hilahatra, ampianarina ny olona handeha eny amin'ny sisin'ny fandehanan'ny olona, eny amin'ny fiampitana arabe sy ny sisa satria anaka tsisy olona afaka hanao an'zany raha tsy nareo ao am'tafika ny hanao an'zany satria pôlisy efa sahirana efa tsy ara-ntsony, ny gendarme efa tsy ara-ntsony ka sao de mba cas exceptionnel ty de mba avoaka aloha ny ao am'tafika hanampy an-dry zareo zany hoe manao filaminam-bahoaka, manao patrouille par 4 raha ohatra na par 5 ny taty zao ato amin'ny France zao misy an'le hoe plan Vigipirate zany hoe ry zareo a de manao présence fotsiny ka na présence fotsiny arany de efa miteraka confiance amin'ny olona le izy hoe tena reny ry zareo fa manampy, ary miteraka ihany koa fiverenam-pitokisana eo am'vahoaka sy ny tafika, zay tafika moa de miteny foana hoe tandrokaro ny vozona sy ny sisa, tena fotoanany ngambany zao a anovoana an'le izy a de mba asiana ampisehoana ny vahoaka hoe reto zay fa tena hiaro anareo tokoa, satria hatreto aloha tsy hita mihitsy zay fiarovana misy de tokony mba miezaka zany ny mamoaka an'zay a de manao patrouille kely. Za mihino sy manantena fa ny mpitondra antsika ao surtout ny ao am'tafika manam-pahaizana be daholo ao ary mianatra ty an-dafy daholo ny ankamaroany a, mahafantatra hoe raha travaillena par zone fotsiny io a commune par commune fotsiny raha ohatra Antananarivo na isaky ny faritra, asianao patrouille isaky ny faritra manampy eny amin'ny commune sy ny anona de mody amin'ny hariva na mody amin'ny alina tsy haiko zay fa techniquement ahoana ny anaovana anazy fa le izy fotsiny hoe sao de mba tokony asiana an'zay présence zay a de sady mampianatra ny olona am'civisme le izy amin'ny incivilité sy ny sisa, ary mampianatra ny olona koa hanao dissuasion an'le mpanao sity mahery sy ny sisa zany ka manova ny fanovana koa de miova tsikelikely fa tsy an'zany fanovana raim-pimaso zany de iova ny zava-misy fa sao de mba tokony hany koa ny jerena hoe ahoana ny fomba ahafahana manampy ny vahoaka, manome confiance ny vahoaka hoe zahay maramila tompoko a de reto manampy anareo tokoa am'zao fahasahiranana ao anatin'ny ady amin'ny insécurité sy ny incivilité zao, ary mampianatra ny olona ahafahana mandeha moramora any am'le stabilisation zay averiko foana fa stabilisation aloha no ilaina zay vao mametraka an'ty karazan-drazan-drafitra hanova lalàna, hanova an'zao, hanova an'ty, stabiliser kely aloha le situation de mora ny mametraka an'io ao anaty fitoniana izany ka zay fa misaotra antsika sao de votsy roa reto indray.